Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nampianatra bisikileta ity anadahakeliny ny tovovavy anankiray indray andro. Reraka mihitsy ilay zazalahy kely satria tsy ny lalana ny jereny fa nierika foana izy. Ndraony tsy mitana azy tsony ny tanan'ilay anabaviny. Fa ity zazavavy kely anankiray hafa indray kosa dia vetivety dia nahay bisikileta rehefa nampianarin'ny rainy. Efa nahavita lalana lavitra ilay zazavavy kely nandeha nitaingina bisikileta irery satria nahatoky izy fa ao ariny ao mandrakariva ny tanandrainy manohana azy ka dia tsy nierikerika mihitsy ilay zazavavy kely. Fa ilay tovolahy kely kosa dia tsy nahay bisikileta mihitsy satria nierika foana noho ny tsy fahatokiny. Ndreo dia miala aminy ny tanan'ilay anabaviny. Eny tokoa ry mpiaino namana, ny tsy fahatokitsika an'Andriamanitra matetika no mampierikerika antsika ao amin'ny fiainana, dia miteraka ahiahy ho antsika izany. Fa rehefa matoky mandrakariva isika fa eo ny tanan'ilay raintsika ao an-danitra ao izay manohana sy miaro antsika hatrany, dia tsy hibanjina afa-tsy ny eo aloha ihany isika ka handroso hatrany. Dia hoy angamba ianao hoe fa ahoana tokoa moa no tokony ataoko mba haizako matoky an'Andriamanitra? Ny valiny tahaka ny mianatra bisikileta ihany io. Mila mahatoky ianao ary mianatra miaraka mandeha amin'Andriamanitra isan'andro. Toy izay nataon'i Davida reny dia ataontsika arak'izay niraikentina ao amin'ny Salamo 8:30 ny 15 manao hoe: manodidina eo ivoako sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Tena azo antoka izany teny fikasana izany. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izao. Hanarakanao ry Jesosy malalo, itoetra aminao isan'andro isan'ora, eo ankaikinao no matsara hay satria ery toky tsy fanantenako antompiainako ianao. Ny foko efa babo sy alaminao, namamely aza irefa kampanay, na eo azy ireo fa orina ditsaina manjo dia vao mainkampitombo hatrany ny fitiavako anao. Tarika Giovanni. Tsy misy izay ahasaraka aminao satria sarobidy ny razay nomena amonjenahy, fitiavana mandraky izay tsisy fitra no nitiavanao ampanota mahatra. Tsy misy rambola tanitroalitany anarakanao rambola miaina koa.
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Anarakanao ao ripamonjy mahery namorana mafy zany lalankaleha nahaiza noritondranao ai Jesu vononao anarakanao sady tiako ianao tsy misy izay ahasaraka aminao satria sarobidy ny raha izay nomena amonjy anahy fitiavana mandraky izay tsisy fetra no nitiavanao mpanota mahatra tsy misy rambola anarakanao rambola miaina koa tsy misy izay ahasaraka aminao satria sarobidy ny raha izay nomena amonjy anahy fitiavana mandraky izay tsisy fetra no nitiavanao ay mpanota mahatra tsy misy rambola anarakanao rambola miaina koa anarakanao rambola miaina koa. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Mino ary mpiany malala fa efa tsindrin-daona ianao anaraka ity fandaharana sakafo ity. Koraiso ary ny penina sy ny taratasy andraisanao noty. Concombre paneny sakafo ataontsika. Hafakely satria ny mahazatra antsika dia atao lasary foana ny concombre hatramin'izay, sa tsy izany? Reto avy ary ny zavatra ilaintsika. Mila concombre vaventy anankitelo isika na izay mahampy ny mpianakavy. Mila chapelure na kikina mofo dipaina. Atody anankiroa na anankitelo. Mila sira ihany koa tsika. Mila menaka anendasana ka izay ampy ny concombre rehetra. Mila ravina salady maitso vitsivitsy ihany koa isika. Dia mila vilia fisaka na plat ametrahantsika azy. Dao ary averina zavatra ilaina. Mila concombre vaventy 3 na izay mahampy antsika. Mila chapelure na kikina mofo dipaina. Mila atody 2 na 3. Sira tsy adinoina. Mila menaka anendasana ka izay ampy ny concombre rehetra. Mila ravina salady maitso vitsivitsy ihany koa isika. Mila voatabia vaventy mafimafy iray. Mila lovia fisaka na plat ametrahantsika an'ilay concombre rehefa voaendy. Dao ary ireo samy fikarakarana. Sasana madio tsara ny salady rehefa madio dia alahatra tsara eo ambonin'ilay plat. Sasana tsara ny concombre dia avy eo voasana. Rehefa voavofy ny concombre esorina ihany koa ny eo ampovoany ka ny angalana anazy dia sotrokely. Tandremo sao dia simba. Zany hoe teny ilaintsika zany dia concombre boribory dia misy lavaka eo ampovoany.
Izany hoe rehefa mitetika anazy zany a dia tsy amin'ny halavany a fa amin'ilay izy boribory iny. Rehefa izay a dia amainina amin'ny lamba madio mba tsy hisy ranony fa maina tsara. Concombre moa zany a dia mitera-drano fa eto zany a dia alofa fanatsara lamba madio izy a dia amin'izay a tsy hisy ranony. Rehefa izay a dia kapohana ny atody, asiana sira, atao misy sira tsara arak'izay itiavantsika azy. Alaina ilay chapelure dia atao anaty vilia. Rehefa izay a afanaina amin'izay ny vilany a. Rehefa mafana ny vilany a dia arotsaka ny menaka. Raisina tsirairay amin'izay ilay concombre dia asoka ao anatin'ilay atody efa voakapoka aloha. Rehefa voasoka ao izy a dia ampandalovina ao anatin'ilay chapelure indray, avadika atao ambadika sambadika. Alefa ao anatin'ilay menaka mafana izy a dia avadika araka ny amendimendy itiavantsika azy. Rehefa mendy a dia esorina ao anatin'ilay vilany niendasana azy a dia tonga dia apetraka avy hatrany eo ambonin'ilay salady. Mandra-pahavitan'izy rehetrarehetra dia sasana madio ilay voatabia anankiray teo a dia voasana atao manify a manaraka ny aboriborin'ilay voatabia. Mahazo hoditra voatabia lavalava zany ianao. Dia alaina iny hoditra voatabia lavalava iny a dia ahodina atao ohatra ny sarina raozy. Bravo maman ozy-tsika. Dia apetraka eo ambonin'ilay concombre anaingona azy. Ilaina koa zany rehefa misakafo a ny mba fafinaretan'ny maso a ny fisehoan'ilay sakafo eo ambonin'ilay plat. Fomba fihinanana an'izy ity zany a dia tena tsara raha izy mafana iny a no tonga dia hohanina avy hatrany a. Afaka atao entrée chaud koa izy a ka ampiarahana amin'ny lasosy fotsy na izay lasosy tiavana azy. Dia mahasotoa manary tompoko. Dia jerentsika arina zava-tsy ho entin'ny concombre. Ny concombre dia mampitony ny marary amin'ny vanitaolana. Mampiena ny tahan'ny cholestérol koa izy a sy mandamina ny tosi-dra. Ao anatin'ny concombre manko a dia misy singa manosika ny sarakaty a, hamokatra insuline sy stérol ary potassium sy magnesium. Manome rano betsaka ny vatana ny concombre satria araky ny fandinihan'ny manam-pahaizana manokana momba ny sakafo a dia 5.7 isanjato ny concombre dia rano avokoa. Noho izany a dia tena mety amin'ny olona tsy dia misotro rano zany ny concombre na ho an'ireo olona izay tsy ampy rano. Mampiena na mampahi, izany hoe mampiena lanja satria moa zany rano ny betsaka ao aminy dia tena mampiena izy. Izy raha teo koa dia tena betsaka fibra. Inona koa zany no azo atao raha ohatra zany ianao ka hoe te hanala tavy amin'ny concombre dia izao no afaka ataonao. Maka concombre anankiray a dia totona. Ampiana sakamalaho ihany koa. Totona miaraka amin'ny sakamalaho zany. Ka ny sakamalaho zany dia sahabo eo amin'ny 2 cm eo. Dia ampiana persila kely. Sotroina iray vera alohan'ny atory amin'ny alina. Maraina zany ianao tonga dia mivoaka ara-dalàna tsara satria manala ny loto rehetrarehetra any anaty zany io fisotroana concombre alohan'ny atory io. Ina ihany koa zany ny zava-tsy ho entin'ity concombre teo atsika. Manampy izy amin'ny fandevonan-kanina. Izany hoe ny concombre zany araka ilay voalaza teo dia misoroka ny fitohanana na ilay hoe constipation. Misoroka ny fofom-bava na ilay antsoina hoe halitose ny fihinanana concombre, na raha misy fofona ny vava dia maka silana concombre iray dia atao ambany lela mandritry ny 3 segondra fotsiny dia isinda ny fofona ratsy. Ina ihany koa ny voka-tsy ho entin'ity concombre ity, mampitony ny aretina an-doha izy. Raha sendra marary an-doha dia mitsakitsako concombre. Ny siramamy sy ny vitamina be entiny dia manampy ampitoniana ny aretina an-doha.
Manatsara ny aretina gota sy artrose ihany koa ny finanana concombre. Miady amin'ny homamiadana izy. Miady amin'ny diabeta arak'ilay lazaintsika teo hoe mamokatra insuline izy. Izany hoe manampy n'ilay sarakata izy hamokatra insuline. Dia ina ihany koa manatsara ny fikorianan'ny ra izy. Betsaka silicium ao anatin'ny concombre. Ka silicium végétal ny ao aminy. Ny silicium végétal dia malaza amin'ny fanatsarana ny hoditra, ny taolana ary ny tissu conjonctif. Ny silicium végétal ihany koa dia miaro amin'ny affection cardiovasculaire sy ny ostéoporose. Ankoatran'izay dia mitsabo ny volo ihany koa ny finanana concombre. Toy izao ny fanaovana masika amin'ny volo. Totoina ny concombre dia ny ranony iny no ahositra ny volo efa madio. Manala ny masobongo koa izy. Ahoana indray ny fanaovana azy silahana boribory ny concombre dia apetaka eo amin'ilay masobongo. Dia avela petraka eo elaela dia esorina, hitanao fa ho afaka iny masinao abongo iny. Manatsara ny hoditra, indrindra ny hoditra maina, sady miaro amin'ny ketrona sy mitazona ny tarehy ho tanora lalandava ihany koa ny concombre. Toy izao ny fikarakarana izany. Hosorana ranona concombre ny tarehy, dia avela hipetraka eo tsikibanina. Raha sendra mainy masoandro ny hoditra, dia mangala concombre dia apetapetao eo amin'ilay faritra mainy masoandro iny. Na iny izany ilay atao hoe coup de soleil. Izay indray ary no azo resahana mikasika ny concombre. Koa masitozany mihinana concombre isan'andro ry-piany malala. Ny nanolotra ny fandaharana sy nanomana azy teo dia ny namanao Sabina Rakotondranaivo ary nandrindra ny lafiny ara-teknika kosa dia ny namana Sam. Mandrapitafy indray ary toko. Antoko pihira ako ny trompetra volamena. Manana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fifoazana. Herinandro fiaraha-mivavaka miaraka amin'ny feon'ny fanantenana. Fifaliana ho anay ny miaraka aminao mandritra ity herinandro manokana ity. Herinandro manokana iarahantsika mandray torohevitra avy amin'Andriamanitra ny amin'izay tokony ataony tsirairay amintsika eo anatrehany fifoazana marina izay takian'Andriamanitra aminao sy ny fifandraisan'izany amin'ny fianarana ny soratra masina. Ny famelabelarana izay atolotra anao eto dia noman'ny foibe ny fiangonana adventista maneran-tany ary hanolotra izany ho anao kosa ny namanao Eliandry Mitantso sy Kaleba Andriatsikivy. Anio dia ny mikasika ny fifoazana marina sy ny fifandraisan'izany amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra no atolotra antsika. Manasanao aloha ary mba hiaraka hivavaka aminay mialohan'ny hiarahantsika miditra midinidinika amin'ity anio ity. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Iaraka hianatra indray izay tianao ampitaina aminay mikasika izany hoe fifoazana marina izany zahay sy ny fifamatoran'izany amin'ny fianarana ny teninao. Misaotra anao izay satria tsy sasatry ny manaitra anay amin'ny toromasonay ara-panahy ianao. Ampio izay amin'ity anio ity mba hatakatra tsara izay tianao ambara aminay tsirairay ary ampiatra izany avetrany satria tsy mitondra afa-tsy ozona ho anay ny fahalalana ara-tsaina fotsiny raha tsy tonga zava-misy eo amin'ny fiainana izany. Amen. Eto am-panomboana izao dindinika mikasika ny fifoazana izao dia mety ho velom-panontaniana angamby ianao hoe fa inona ihany no mbola iresahana an'izany? Nahoana no mbola misesy hatrany ny fanentanana sy ny fampianarana mikasika an'izany? Angamba mety ho efa afa-po amin'ny fandrosoanao ara-panahy amin'ny maha-kristianina anao ianao? Ary angamba
afa-po amin'ny fandrosoan'ny toe-javatra araka ny fahitanao azy. Efa mba miezaka ihany mantsy ianao manaraka an'ireo fomba fiaina tian'Andriamanitra iainanao araka ny fahafantaranao azy. Maka ny ampiangonana ara-potoana sady matoky amin'ny fanomezana ny fanatitra sy ny ampafolony, manao asa fitorinana ny filazantsara koa aza, ka nahoana ny mbola entanina ho amin'izany fifoazana izany ihany. Mety ho hafa koa nefa ny fiheveranao izany atao hoe fifoazana ara-panahy izany eo anatrehany korontana sy ny faharatsiana miseho maneran-tany ankehitriny. Ary dia mety mihevitra mihitsy ianao fa ny atao hoe fifoazana marina dia ny famerenana ny filaminana sy ny fiarahamonina mirindra tsy misy raorao amin'ny fametrahana ilay antsoina hoe lamina vaovao maneran-tany amin'ny herin'ny sitrapo sy ny vola ary ny politika. Fahatsoa-kevitra goavana be izany ry havana. Mety ilaza koa angamba ny sasany amintsika hoe tena tsy misy ifandraisana amin'izany rehetra izany mihitsy ny fomba fijeriko ny zavatra andrasako mikasika ny atao hoe fifoazana mariny. Angamba mety holiana amin'ny fisian'ny fifoazana tokoa ianao mba hampisy fiovana goavana sy hetsika mipoaka be ny raisan'ny rehetra ny fitoriana ny filazantsara ary ampitomboaingana ny fiangonana. Eny na dia tsy maintsy hitranga tokoa aza izany vokatry ny fifoazana marina dia aoka zava tsara aminao aloha fa tsy ireny hetsika ireny no fo mampitempo ny fifoazana marina. Ianao dia mahalala tsara fa ny moteur no manetsika ny fiara fa tsy ny lokony na ny bika ny vatany na zavatra hafa. Ny fo mitempo no fototry ny hetsika rehetra ataon'ny vatana ity ivelany. Mety ho vitanao ny manetsika ny fiaranao efa maty amin'ny alalan'ny tosika na ny fitariana azy amin'ny fiaran'olona hafa, saingy tsy ho lasa lavitra izany, ny sady tsy havelona azy, ny olona koa tsy afaka hitarika ny fiaranao isan'andro. Tsy maintsy velominao mihitsy ny moteura ny fiaranao raha tianao handeha tsy misy mpanosika io. Mety ho azonao atao ny manetsiketsika mafy koa ny vatan'ny olona anankiray efa maty, ary azonao atao matetika azy izany, kanefa dia ho fihetsika ivelany sy miserana ihany izany raha tsy ny fony mihitsy no mitempo mba ho afaka miasa ny sainy izay mibaiko ny vatany hiasa tsy miato, tsy mila mpanetsika, tsy mila mpanentana. Ry havana, mihoatra lavitra noho ny hetsika indray miseho ny vokatry ny fifoazana marina. Mihoatra lavitra noho ilay fanombohana niaraka voalohany izany izay tena nafinaritra be mihitsy. Raha olona maty anefa no tiana ho velomina, dia izay nanamboatra azy ihany no afaka manao an'izany asa izany fa tsy olombelona tahaka azy. Ny fifoazana ara-panahy dia midika famelomana ny maty aloha, dia ny maty ara-panahy. Ilay Jehovahandriamanitra ny an-danitra namorona anao tamin'ny voalohany no hany afaka manao izany asa izany ao anatinao. Mpanentana fotsiny ihany ny mpitondra fivavahana amin'ny alalan'ny fomba samihafa, ny toriteny any am-piangonana, ny boky samihafa, ny radio, ny televizion sy ny sisa. Fa Andriamanitra izay ekenao hiasa ao anatinao hamelona ny fanahinao maty, izy no manao ny asa. Ny fifoazana marina dia midika ho fiverenana amin'ilay Andriamanitra namorona anao tany amin'ny voalohany mihitsy. Andeny io vakitsika izay voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Anisan'izany ianao. Inona moa izany ilay fony ny tena fifoazana marina? Inona ilay fo mampitempo ny tena fifoazana marina? Mety hiteny angamba ianao hoe resaka fandaminana izany, mila mianatra fahaiza-mitantana daholo ny mpitarika. Tsara izany ary ilainy izany, kanefa vokatry ny fifoazana izany, fa tsy ilay fo mampitempo ny fifoazana. Firifiry moa no isan'ireo manam-pahaizana manokana ny fitantanana maneran-tany, fa laha ny aika sy miravoravo tanana fotsiny eo anatrehany fiaratsiany ny toe-javatra
no ny faratsiny ny fony olona izay tsy ho vita ny fahaizan'olombelona velively ny manova azy. Ny fony olona mihitsy ny mila miova kanefa tsy misy hafa-tsy ilay nanao azy ihany no afaka manao an'izany. Mpanosika fiara maty avokoa ny ankoatran'izay. Mandeha fa tsy lasa lavitra. Dia izao hitantsika maneran-tany izao ny vokany. Tsy vita ny klonage izany. Tsy amin'ny alalan'ny fibaikoana ny olona toy ny robot no havitanan'izany. Ilay Andriamanitra namorona ny olona ihany no any afaka manao an'izany. Ny fifoazana marina ry havana dia tsy inona fa fanavaozana indray ny fifandraisantsika tsirairay manokana amin'ilay Andriamanitra namorona antsika. Fanavaozana sy fiverenana indray amin'ny fifantohana aminy ary aminy irery. Izany irery ihany no miteraka ny tena fifoazana marina sy maharitra. Ny fiangonana Adventista dia anisan'ny manana manam-pahaizana faratampony maneran-tany. Ary rehefa manao ny fomba rehetra sy mampiasa ny manam-pahaizana raitra indrindra amin'ny fandaminana sy ny fitariana ny fiangonana, kanefa dia tsy hisy vokany izany raha tsy ny tsirairay amintsika aloha no manaiky ny hanavao ny fifandraisany manokana amin'i Jesosy. Ahoana hoy izy? Manamafy an'izany eo amin'ny Jaona 5:12 ka ny 9:5. Jaona 5:12. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mino an'izany ve ianao e? Na inona na inona. Efa nanandrana ianao fa tsy tafavoaka. Meteza netrotena ary anaika amin'ny fotsotra toy ny an'ny zaza hamerina amin'ny laoniny indray ny fifandraisanao manokana sy lalina miaraka amin'ilay namorona anao. Tsy pio tsara ilay hoe fifandraisanao manokana. Dia hanome anao fo vaovao sy fiainana vaovao izy, fiainana izay hany afaka hitondra fietsehana maharitra amin'ny fampandrosoana ny asa fa tsy hetsika miserana ivelany sy tsy indraindray fotsiny. Tombontsoanao ny manaiky ny antson'Andriamanitra amin'ity anio ity, hanavao indray ny fifandraisana aminy. Tsy manampitamby anao Andriamanitra no ny tombontsoany manokana. Tsy manampitamby anao ny fiangonana mba hifo no tombontsoany fiangonana manokana. Tombontsoanao no antony nahafatesan'i Jesosy teny amin'ny hazo fijaliana. Tombontsoanao no anentananao mba hifo amin'ny torimasonao ara-panahy. Ny asan'Andriamanitra dia azo ny fitaina amin'izao na tsy anao na inona na inona miaraka aminy azy ianao, fa fitiavany ianao no anton'izao anto tsy mety sasatra izao. Dia miverina indray ilay fanontaniana mangina hoe move isika tena mila n'izany fifoazana izany? Nahoana ny mbola eto isika hatramin'izao? Nahoana ny mbola tsy tonga Jesosy haka antsika hody? Isika miandry azy, kanefa izy mahita fa tsy mbola vonona indray azy isika. Nahoana ny tsy mbola nandalo ny fanandramany forotsahany fanahy masina isika, izay manome fahafahana antsika hamita ny asa fanapariahana ny afatry ny anjely telo any amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny monina amboniny tany sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 4:12 ka ny 9:5. Afaka manao fitsapana ianao amin'ny alalan'ireto fanontaniana ireto mba hitanao hoe efa mifotoko ve aho sa tsia. Ny tsirairay amintsika mihitsy dia afaka manao izany fitsapana manokana izany. Reto izany fanontaniana izany dia angatahana ianao mba hamaly izany ho anao fa tsy hamaly izany ho an'ny hafa. Aniza ny foko? Any amin'iza no lehan'ny saiko? Ny amin'iza ny tiako ho resahana? Iza no omeko ny fitiavako be indrindra sy ny heriko be indrindra? Raha any Kristy isika dia ho any amin'ny eritrerintsika, any no eritrerintsika mamy indrindra. Izay rehetra antsika sy ny maha isika atsika dia voatokana ho azy. Tsy ny izaho intsony no Andriamanitra ao, fa izy ilay namorona anao. Ny miaina amin'ny toetrany, ny manao sitrapony ary manao izay rehetra sitrany, izany lohalaharanao eo amin'ny fiainana. Tsy tsapanao ve fa mbola tena mila ny fifoazana marina ianao? Ho fanombohana fifoazana dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy ny tsirairay. Io fifandraisana manokana amin'i Jesosy io tsy ambaratelo ny fombiazana, na ho anao manokana na ny fiangonana miaraka.
aoko fantatrao fa mahery vaika ny hery mifanandrina izay manodidina antsika ary tafiditra ao anatin'izany hery mifanandrina izany isika. Matetika aza dia ao anatintsika izany ary ilay devoly dia mitady ny amily ny fiainantsika ara-panahy sy ny fifandraisanao amin'i Kristy mba anakana ilay antso mafy ao amin'ny Apokalipsy 4:12 tsy ho re maneran-tany. Mba tsapanao ve ny fahakekezan'ny farany? Ny fifoazana ilayntsika dia tsy mifototra ny fihetseham-po na ny fahagagana. Ilayntsika ny fahasotoana sy ny herin'ny fanahy masina ho amin'ny fitoriana. Mila ny Jesosy isika mba handefa ny fanahy efa nampanantenainy tahaka ny efa nataony tamin'ireo mpanaradia azy tamin'ny andro ny Pentekosta fahiny. Tsy ho vitantsika amin'ny herintsika ity asa ity. Voalaza fa mihoatra ny ampahefany ny mponina ambonin'ny tany no efa miaina amin'ny tanan-dehibe ankehitriny. Ianao nefa dia mahalala tsara fa mitombo aingana dia aingana ny faratsiana eo amin'ny tanan-dehibe. Kanefa dia mbola betsaka ny tanan-dehibe izay tsy mbola nidirantsika, tsy mbola tonga ny afatra. Raha mahita ny fitadasika izany sy ny fahasarotana miseho amin'ny lafiny rehetra maneran-tany ianao, dia ho resy lahatra amin'izay voalaza ao amin'ny Zakaria 4:4-5 manao hoe: tsy amikerina amin'ny fahatanjahana fa mifanahiko hoy Jehova tompony maro. Tahaka ny apôstôly Paoly dia tsy maintsy manaiky andahatena isan'andro ianao. Araka ny voalaza ao Korintiana 2:5-9:30. Tsy maintsy mifandray tsy tapaka amin'ilay fototry ny ainao ianao. Ny vavaka no toy ny rivotra izay manokatra ihany koa ny fotsika sy mitaonantsika ho amin'ny fifandraisana ety amin'ilay fototry ny haintsika dia Jesosy izany. Raha mazoto miresaka amin'io Jesosy io ianao amin'ny alalan'ny vavaka dia hianjera ho azy ireo olana rehetra izay mahavaky ny lohanao isan'andro. Anisan'izany ny avinavina, ny sorisory, ny fatokitena, ho aroda ny fanahy ireny rindrina ireny ary ho lasa ety dia ety ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy handraisanao fanapa-kevitra. Hanokana fotoana isan'andro hivavahana amin'Andriamanitra, hianarana ny teniny, handinihana ny fanahy ny faminaniana. Na dia miteny aminao amin'ny alalan'ny fomba mahagaga sy amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny sainao azy Andriamanitra, ny fomba mazava indrindra hifandraisany aminao dia amin'ny alalan'ny teniny. Eo ampianarana ny tenin'Andriamanitra ianao dia tokony hanontany ambavaka ny fanahy masina mba anatrika sy anala izay rehetra mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Maro ny kristianina mitaraina ho tsy manana finoana. Fa vaiza moa ny finoana? Ao ain'ny voalaza ao amin'ny Romanina 10:7-7. Romanina 10:7-7. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Tsy afaka nianana finoana betsaka ianao raha kely ny famakianao ny tenin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao aminy. Te hanana finoana mitombo ianao amin'izao fahoriana sy fahaverezan-kevitra mitombo maneran-tany izao, ampitombohy ny fotoana hamakianao ny tenin'Andriamanitra sy fandraisanao manokana aminy. Tena zava-dehibe ny mahafantatra ny vokatry ny zavatra izay hitranga amin'ny ho avy. Rehefa tonga ny fiavian'i Jesosy fanondrony, ny maso rehetra dia ahita azy. Zany ny fanantenana feno fitahiana indrindra izay andrasako sy andrasanao. Inoko fa ho avy tsy ho ela intsony. Hitantsika ankehitriny fa mirodana avokoa ny zavatra manodidina antsika. Tanteraka izay voalaza ny faminaniana ao Mateo 4:20 milaza ireo fahamantarana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Mila mijery ny manodidina antsika fotsiny eny isika, ny amin'ny krizy ara-toe-karena, ny fiozongozonana ny politika, ny rety mandringana miparitaka, ny fitotongana ny fiarahamonina sy ny fitondran-tena, mba hahitanao ny fahatanterahana ireo faminaniana ireo. Asa raha fantatrao fa efa misy ankehitriny ny etsika ara-pivavahana mba ho fampiraisana ny finoana ary hanoerana ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny andro fahafitodeny sabata voalaza ao amin'ny Baiboly izany. Efa mandeha ny tetikasa hanovana ny fanohanana ny sabata marina sy ireo fahamarinana maro ao amin'ny Baiboly
hifanaraka amin'ny heritreritr'olombelona. Ka terizo tsara io baiboly madio eny ampelantananao io, fa tsy ahitany zany intsony ianao. Rehefa ho avy Jesosy amin'izay fiheviany fanondrony izay, ny tongony dia tsy mba hipaka amin'ny tany, fa hisandratra avo eny amin'ny raony lanitra isika hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka, araka ny voalazan'ny Tesaloniana 1:7-7. Milo indrindra zany fiaviana be voninahitra izany. Satana dia hitady zay hamitahanareo olom-boafidy, araka ny voalaza ao Mateo 7:7 amintsika. Satana dia mikendry ny hanova ny tenany ho tahaky ny anjeliny mazava, araka ny voalaza ao Korintianina 2:1-7, ary aka ny endrika Kristy. Ahoana no amantarako sy amantaranao zany mpamitaka izany, anavahana azy amin'ny tena Kristy marina, alay fisarentsaina ny fiparitahan' izany korontana izany, raha andeha ho heverina fa anapirofo amin'ny rehetra ny tena Kristy marina isika. Satana etsy an-daniny miaraka amin'ireo mpanompony marobe hodidin'ireo anjely ratsy fanahy, milaza ny tena no Andriamanitra, anao fahagagana maso samihafa, hamitaka eny fa na dia ny olom-boafidy aza dia hoe zano fitahana razo atao. Tsy maintsy manana maso-panahy zatra mifandray amin'Andriamanitra ianao voahay anavaka any Kristy, amin'ny Kristy sandoka amin'izay fotoana izay. Zao ny fotoana hanatevenanao ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra, mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra. Isika dia mino fa ny fanirian'Andriamanitra ny amin'ny fahavitan'ny asa aingana dia ho tanteraka tsy ho ela. Matoky isika fa raha samy manavao ny fanoloran-tenany manokana amin'Andriamanitra ny tsirairay amintsika, dia hirotsaka tsy ho ela amin'ny fomba mivatravatra amin'ny fanahy masina tsy misy fepetra avy amin'ilay Andriamanitra tsy voafetra, hampiasa antsika hanambara ny fahamarinany, ary dia ho tanteraka izay voalaza ao amin'ny Habakoka 2:2 manao hoe: ny tany dia ho feno ny fahalalana ny voninahitry Jehova, toy ny fanaron'ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ho vita ny asan'Andriamanitra ety an-tany, ho avy ny mpanafaka mahery dia Jesosy, ho avy toy ny mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo izy, handray ny zanany ody any aminy, hamarana ny tantara ny fahotana sy ny vokany, hanangana fanjakana vaovao izay tsy ho rava mandrakizay. Mino aho fa hifankahitany amin'izany toerana izany isika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, efa ela no nyresahana sy ny arahana nianatra mikasika izany hoe fanavaozana sy fifoazana izany, kanefa tsy mety mifo mihitsy zahay ny omaly ihany no mbola toetrana ianio, ny kilemanay omaly ihany no mbola akafizina ianio, mandeha amin'ny fahazarana fotsiny izahay amin'ny fanomponanao sy ny famakina ny teninao, feno fanamarina tena ny fiainanay sy ny fomba fiasanay. Raina io mamelany elokay, dia foazy amin'ny torimasonay zahay, ary raiso ho zanaka ao indray, mba ho fitaovana mahomby eo ampelantananao, hamitana angana ny fitoriana ny filazantsara, satria efa maika ody izahay miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ambassadora manumbukani noanavamzako indray aminao iray ifiainako falalansarotra maintsy ale feno fandrika manakandalana ny teninao no manoro
hatrizay fanigomana zavanidiko eny fiainana maraina vao mifo jesolo antsokio mandritry ny andro sy ny alinako mangataka indray ny fitahiana manovo ainakao sy ery amfiaminao feno tokiny fotsy manana iay fiarovana zo antoka ianao ny antony velomako de izao fiainam-bavaka izay lay onjany fanantinana naolavanao fo ny androko sy sety ny fiainako rehetra dibe ho anilanao ianao no nyevitra ny faniriny fo ny tantana iatrany tsy ho solafaka tsy misy antenaiko afa-tsy ianao jesono andrandraiko ka ho sambatrao sakaiza tsy fokio indrindra anio mandrakizay AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 aza mbola miala mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feony fanantenana noho ny fahasoavan'Andriamanitra no tsy nalandritra ary nafantsika ny ona tahaka izao indray miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Andrianjatovo mpiara-mianatra ny soratra masina aminao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feo fanantenana na ny AWR mo no iarahantsika amin'ity androany ity koa dia asaiko ianao namako ary oliana trany amin'ny fanarana izay iarahantsika eto ny teknisianina nary no ampita amin'ny feo ho any antokatrantsika tsirairainy avy saorana n'Andriamanitra amin'ny fananantsika azy hitsanganao zay moa ny lohateny lehibe zay fakafakana mandritra ny andro vitsivitsy fa ny fizaran-dohateny kely androany dia ny hoe Andriamanitra mpiady mahery Andriamanitra koa satria tenin'Andriamanitra
no ianarantsika eto, tsy vitany saintsika zany na manam-paizana toninina ary sika, fa aleo hatrany mangataka amin'ny fanahin'Andriamanitra mba hampianatra antsika. Aleo sika hiaraka hivavaka. Rainy azay ny an-danitro, misaotra tamin'ny fitantananao anay ka nafanay mihoana tahaka ny androany ray, satria ratsy no famindram-ponao dia efa lany ringana izay. Raha mifahatezerany Satana dia efa tsy teto izay androany, kanefa dia isaorana be deaibe no miferovanao tamin'ny alalan'ny anjelinao. Ary amin'ity anio ity dia mangataka ny famelan-keloka ny indrafo mba ho anay tsirairay avy. Dia eo ankasitranao ane izay ataonay eto androany, ary tsy hiteny izay afa-tsy ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatan'izany. Amen. Andriamanitra mpiady mahery, raha mamaky ny Salamo 20 isika, 9:7 ka hatramin'ny 20. Salamo 20 7 ka hatramin'ny 20. Ao koa ny Salamo 9:7 ka hatramin'ny 7 ary ny 9:20. Salamo 9:7 ka hatramin'ny 7 ary ny 9:20. Dia faranantsika amin'ny Salamo 470 ny 9:5 ka hatramin'ny 7. Salamo 470 ny 9:5 ka hatramin'ny 7. Dia misy teny maro ao anorotsiritana an Jehova, ilay Andriamanitra mpiady mahery io. Raha mamaky an'ireo sika dia ho hitantsika eo fa tena vonina dia vonina tokoa Andriamanitra hanafaka ny olona. Tsy mitaredretra izy, fa araka ny niresantsika tamin'ny fianarana teo aloha dia amin'ny fotoana fa tsy amin'ny fotoanantsika aloha. Ary izay mahatonga le hoe atokiso Andriamanitra, matoky azy, antenao ny teny fikasany fa tsy hisy lainga ny teny fikasany. Rehefa ny teny izy fa hamonjy dia tsy maintsy ho avy izy ka hamonjy anao. Ireo toko sy andininy izay tanosaina taminao ireo dia hira. Mideran'Andriamanitra ireo hira ireo no ny herin'ny matalanjona. Dia ny herin'ny matalanjona izay nandreseny ny herin'ny ratsy mampitahotra ny olona. Amin'ny alalan'ireo andinin'ireo no anoritany fa io Andriamanitra io dia mpiady sy mpitsara, ary ao anatin'ny voninahiny anaovany an'izany. Matetika no aseho mpiady Andriamanitra ao amin'ny Salamo. Ary amin'izany dia asongadina mihitsy ny fidiran'Andriamanitra antsehatra faingana ary amin'ny fomba mahery vaika rehefa mitaraina sy mijaly ny olony. Izay ane le nitenenana tamin'ny lesontsika teo aloha hoe maty antoka izay metehitra amin'ny zavatra hafa fa tsy metehitra amin'ny Jehova. Jereo ane ny anorotsiritany Salamo 20 ny 9:7 ka hatramin'ny 15. Salamo 20 ny 9:7 ka hatramin'ny 15. Jereo ny anorotsiritany an Jehova. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehova, ny avo indrindra ny loapeo, havandra sy vainafo. Dia nandefa ny zana-tsipikany izy ka nampielo ny vavaliko, ary nampandeha helatra be ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny mason-drano, ary niseho ny fanambanin'ny tany noho ny teny mafy nataonao Jehova, noho ny fifofofony ny fonofinain'ny vavoronao. Ahoana mba fahitano an'izany? Zaho aloha dia tonga dia mangovitra eo anatrehan'izany. Ny fahavononan'Andriamanitra sy ny fahalebiazany ny asany dia tokony ampisava ny fisalasalana rehetra momba ny fikarakarana sy ny fiantrano ireo izay mijaly. Ary eo ihany koa ny fiantrano ireo izay mijaly, na momba ny fahafahany mandresy ny fahavalo. Ny miandry azy ianao izany no any anjarantsika. Aza mba mialohan'Andriamanitra zany fa miandrasa tanteraka an Jehova. Raha ny marina, na dia mandray anjara ao anatiny ady aza ny olon'Andriamanitra tahaka ny Davida zany, dia tsy avy amin'ny fahaizan'ny olona no azahoana n'iny fahafahana iny. I Davida ohatra dia nideran'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ireo fandresena azony, ady maro ny fanaovany tamin'ireo favalo ny vaokan'Andriamanitra. Satria
Jehova rery ihany no nazahoany an'izany fandresena zany. Mora ho an'i Davida neny ny naka ny voninahitra ho an-tenany, satria naomby de naomby izy, fandresena maro no azony. Saingy tsy zany no fotom-pisainan'i Davida, tsy zany no nataony. Hanika Andriamanitra mihitsy no niaiko fa nahita olona araka amin'ny fony izy, de Davida zany. Fantany Davida tsara fa ny loharano-kely nazahoany an'ireny fandresena ireny de avy amin'ny Jehova irery ihany. Na milaza aza Davida fa mampianatra ny tanany ady Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo fa 20 ny 9 fa 430. Salamo fa 20 ny 9 fa 430. De tsy hita naizanaiza zany ao amin'ny Salamo ny hoe niankina tamin'ny fahaizany samy rery any Davida. Andriamanitra kosa no niady ho an'i Davida ary namonjy azy. Zany ny voarakitra ao amin'ny Salamo fa 20 ny 9 fa 7 sy ny fa 20. Salamo fa 20 ny 9 fa 7 sy fa 20. Davida mantsy de zao fantatra amin'ny mampiady mahay azy. Ny Salamo de miteny an'izany. Ary io Davida io de tsisy zay tsy mahafantatra ny mpianatra baiboly, fa mpitendry mozika mahay izy, avanana tokoa izy. Nideran'Andriamanitra tamin'ny mahany mpanafaka sy mpamelona ny vahoakany izy. Azonao jerena zany amin'ny Salamo zay nytany saina tery aloha, Salamo fa 470 ny 9 fa 10 ka hatramin'ny fa 15. Salamo fa 470 ny 9 fa 10 ka hatramin'ny fa 15. Ny fideranan'Andriamanitra sy ny fivavahana aminy loharano-keriny Davida, ary izay no mahery lavitra noho ireo fitaovam-piadiana rehetra nampiasainy. Andriamanitra irery ihany no natokiny sy ny ankofany. Zasy ianao kosa mba manahoana? Mba manahoana lay Andriamanitra mpiady mahery eo anatrentsika? Natoinona fanomezam-pahasoavana sy fahaizana nananao? Natoinona fahombiazana azonao teo amin'ny fiainana? Nahoana ny tsy azonao adinoina zay ny aviany zany rehetrarehetra zany? Andriamanitra ngeny ny aviany zany e? Mampalahelo fa adinony olona Andriamanitra rehefa eo an-tampony fahombiazana izy. Tonga ny fahaiza-manao ananana rehetra, ny voninahitra misontra, adino tanteraka Andriamanitra. Misy loza manantanina nefany amin'ny fanadinonao an'Andriamanitra. Eo ampelantanany Satana tanteraka ianao. Tandremo. Andriamanitra mpiady mahery io de tsy mainka any andringana, tsy mainka any amongotra, fa manome fotoana ibebana. Matahotra loatra zany Andriamanitra mpiady mahery zany. Ko andao ifona sy bebaka raha sanatry nanao ny tsy nety. Atreo indray ny fotoana iarako aminao amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fotoana androany satria matoa zao tanteraka de no ny sitrapony. De mankasitraka ny teknisianina naritiana ihany koa nampita amin'ny feo ny amintsika tsirairay avy. De misaotra anao ihany koa ry namana mpiara-mianatra amiko ary manome fotoananao aho ho amin'ny manaraka indray. Aza sina sakana mihitsy tsy aonantsika. Tononoko aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy, mametraka amin'ny mandra-peona aminao ny namanao ry Sarandrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.